Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magazay Baolay. Hello! Afaka tsara ny tasy. Socavitre, Baolay, Vaolinina manolotra ho anao ny vaovao. Nizy malasa teo vao nanomboka ny atoandro hitsaran'ny ministera tsirairay avy raha ny nambaran'ny sekretera jeneraly fiadidin'ny repoblika. Voatsela nefa ny praiminisitra no nilaza fa efa mpanaovana ny tombana amin'ny asan'ireo ministera ireo ny tenany ankehitriny. Nitobaka ny faty teto Andrenivohitra tao aorian'ny fety ifanilian'ny tompona ndraikitra Isatsokajiny ny fanadiovana ny tanàna. Etsy ankilana koa nefa ny UN Habitat nilaza indray fa matsy ny RF2 arabola amin'izay fanadiovana ny tanàna izay. Androany no nilazan'ny Pape François fa famonoana fobe no nitranga tany Armenia atoandro lasa izay fa niho-kevitra izay niteraka resabesady ankehitriny isany naneho hevitra voalohany tamin'izany Turquie izay nampiantso tompony ndraikitra ny Vatican any Ankara. Ny andinindininy zavatra. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no nahatonga anay nifidy ny shampoing vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy aringotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrana. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny volo query. Vao shampoing citron, papay sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Lefmed, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmed, Anoussa. Ny azo ny vaniko laka
ny taninandrino ny tsara ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany fitsidiana maimaimpoana mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 31 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Miaraba tomboky latsongo vavy tonga sao anatin'ny fampahalambaoan'ny fahitalavitra Gol TV amin'izao alahady arivo izao manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny izy mahafarantovana nanomboka ny zatoandro hitsarana ny ministera tsirairay avy raha nambarany sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika voatsela nefa ny prime ministra no nilaza fefeam-panaovana ny tombana amin'ny asan'ireo ministera ireo ny tena ny ankehitriny. Ny an'izany marina tsy mifandray ny tandokanga eo amin'ireo mpitatana ao andapa ary ny fanadihadiany heriny ny rabary. Ny zoma lasa teo no nanatanterahana ny lanonana fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny RRI na ny tombana ho an'ireo ministera tsirairay. Izany hoe ilay zatoandro araka ny nambaran'ny prime ministra tamin'ny fananganany ny gouvernementany. Tonga nanatrika izany ny ministry ny fitsarana, ny ministry ny toekarena, ny ministry fanjakana Rivo Rakotovao, ny ministry ny ponina, ny ministry ny arena kibontany ary ny sekretera jeneraly ny fiadidina ny republika. Ampitoviana tantana ny toebolan'ny ministera tsirairay araka ny asa andrasana amin'izy ireo, hoy ny jenerary Ralala Roger. Tsika zao miditra anatin'ny telo volana faharoa dia miditra anatin'ny taux de régulation fanaraka amin'izay dia tsy maintsy nisy fandaminana ihany koa zany natao mahakasika an'izay mba tsy ho ny resaka teti-bola no sakana amin'ny fanatanterahana an'ilay asa ho atao anatin'ny RRI. Androany zany dia azo lazaina hoe efa mitovy daholo amin'izay, mitovy tantana daholo amin'izay ny ministera rehetra izay samy manana anjara asany ao anatin'ilay groupe anankitelo voalaza teo ny gouvernance, ny économie sy ny social dia manomboka androany zany no kotina amin'izay zany ilay zatoandro ary hijerevana mivokatra zany amin'ny fataperan'izay zatoandro zay. Raha izay vao nanomboka ny zatoandro mampametra-panontaniana amin'ny hoe inona izany no nataon'ny gouvernemanta Ravelonarivo Jean tao anatiny izay roa volana nijoroany izay. Intsakilany ihany koa anefa tsy mifandray ihany koa ny resaka ambaran'ireo tompon'andraikitra roa goavana eto amin'ny firenena ireo. Vao tamin'ny herinandro iny ihany koa ny prime ministra no nilaza fa mbola tsy hisy ny remaniement satria efa eo ampanaovana ny tombana ireo ministra tsirairay avy ny tenany. Hoy izy ianareo hoe hisy ny remaniement sa tsy hisy. Inona moa no mahamaika antsika hanao an'izany ary na tiatsika koa na tsy tiatsika ny fivoaran'ny toetra ara-pirenena dia tsy maintsy mivoatra hatrany. Io matoa natao ny zatoandro dia misy dikany ary isika rehefa manao fanadinana na amin'ny fiainana andavanandro dia misy farany le tampitsy ny taom-pianarana anankiray dia manao fanadinana afaka ny afaka sanatriavina ny tsy afaka dia ho an'izay afaka arabaina. Rehefa tonga ny fotoana dia hitanareo izy fa ny mandihy alohan'izay sy ny milaza ny ninona atao tsy dia tsara satria rehefa vita ny fievaluena an'ireo olona reo ao anatin'ny zatoandro dia ho hitantsika eo ny toyny. Misy serasera tsy mandeha ary ve zany eo amin'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny primature. Tsy mifandrojo ny teny ambara sa ihany koa samy manao izay hitany fa mety ny ambaratonga tsirairay avy. Fantanina apetraky ny mpanara-baovao ireo ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny manoloana izao korotana rehetra izao. Fa mora manadiny ve ny filoha aloha Marc Ravalomanina mila fahavononana ny miady amin'ny vahiny mpanararoatra mpanototra ny tantsika hoy ity filoha aloha ity ny alakamisy farany teo tetsy amin'ny hôtel Carlton raha iverenina nefa ny tantara isan'ny olana nitarika ny fiongan'ity filoha aloha ity ny resaka fanotofa-tany tetsy Andotam-penaka tamin'ny taona 2024 n'izy mbola teo amin'ny fitondrana fanatediana.
raha nalaza ny resaka dahalo ny ovafo tato anatiny ity fitondrana ranjanaro mampianina ity anjaran'ny mpanao politika indray zao raha ity fanambarana nataon'ny filompanorona ny atoko tim ny alakamisy teo ity no jerena na tsy hidiny tao anatiny ity fionana tamin'ny mpanao gazety ity fa mitaky fahavinonana ny firotsahana ho an'ny toerany be ny tanàna na Antananarivo. Tsy maniry azy izy io, tsy maniry azy mihitsy efa lazaika reo zany asana be ny tanàna zany vonina nompo ny vahoaka zany vonina tena androkandro fako sy tatatra rehetra tsentina sy liaga nyrety mpanototra ny tanysika rehetra zany. Raha tsy ahivana nefa isan'ireo nanana olana tamin'ity resaka fanotofatany ity ny tenany tamin'ny faraparan'ny fitoam-pitondrana tamin'ny taona 20 sy 2025. Ny tany tetsy Andotapenaka izay niteraka resabe ary isany mbola mampametra-panontaniana hatramin'izao ny hoe nakaiza ny raharaham-pitsarana momba izany. Rehefa nanontaniana momba ity resaka fanotofatany tetsy Andotapenaka ity Andriamatora Ravalomanana tamin'izany fotoana izany dia tsotra ny valiteniny raha mbola misy tany mipetrapetraka any eto aty fa mbola ho totofako. Magaga ankehitriny ny fahasahiny milaza indrainy amin'ny hoe avita iady amin'ny vahiny mpanototra ny tanitsika ny tenany ity resaka ity izay isan'ny pitikafo nampirehitra ny atezerany vahoaka ka nampiongana azy teo amin'ny fitondrana. Fa eo amin'ny vavany sosialy kosa mitobaka ny fako eto andrenivohitra herinandro taorian'ny fety zao ifanliany ny tompony andraikitra Tsokajy ny fanadiovana ny tanàna isan'ny rafitra natao isana ny resaka fanadiovana anivon'ny fokontany ny RF2 izay fandaovan'ny mpivarotra sy ny olon-tsotra vola nefa tsy hita izay voaka ny hatreto isan-kilan'izay ihany koa nefa ny UN Habitat laza indray fa maty sy ny RF2 arabola amin'izay fanadiovana ny tanàna izay fanadidiny entiny rabary. Raha nambaran'ny tale jeneralin'ny Samva teo aloha mbola manana 1.20 amin'ny tapitrisa ariary tamin'ireo 7.20 sy 200 tapitrisa ariary natokana ho azy ity rafitra ity ankehitriny. Tsy fantatra hoe nanaovana inona ireo vola ireo. Raha ny zava-misy ankehitriny no jerena mbola mitobaka mamen'ny tanàna ny fako. Ho an'ny anivon'ny fokontany ihany koa misy ny rafitra RF2 izay natokana nadio ny eny anelakelan-trano rehetra eny ary ondoavan'ny ponina 500 ariary isan'andro nefa mbola tsy hita izay vokany. Menimenina ny ponina araka izany. Fanadiovana zany ataondry zareo. Nefa izay mbola manakarama olona hafa konkoa zay manaro ny fakonay. Fa ny tokony zavatra misy zany tsy nitatatra ihany ny diovindry zareo fa maka ny fakon'olona ihany koa. Zay ny zavatra ataondry zareo fa zay sady efa mandovola mitatatra nefa zay koa fanadiovana nefa zay koa mbola mandovola karaman'olona amin'ny fakonay ajanonay ao an-trano. Fa arakaraky ny abetsako ny fakonay nangalana anazy dia mandody mindatsy an-trano. Kiasika izay fanadiovana ny tanàna izay hatrany efa nisy ny tetikasa UN Habitat izay natao hamatsy vola ity rafitra RF2 ity ary nanana teti-bola mitetina 7.30 tapitrisa $, nandritra izay 3 taona nanomboan'ny tetikasa izay. Mbola voapitadiavana ny famatsim-bola manaraka izy ireo raha ny fanazavany ny tompony andraikitra. Fa tiako lazaina hoe sy olo tena ihany le 5.20 fa raha ny fokontany tena rasantsika sahirana ao anatin'ny resaka faharefona zany dia any amin'ny 7.20 tao anivony tanàna Antananarivo. Ny safidy zany dia niarahana tamin'ny tanàna Antananarivo niaraka tamin'ireo kritera napepetra izay napetraka eo amin'ny fahazahoana mizakan'izay. Olona nefa nipetraka isak'ireo renivohim-paritany enina eto Madagasikara efa hatramin'izay ny resaka fako. Raha tsy laza afa-tsy ny any Tomasina izay efa nampitokana ny ponina tamin'ny Taondasa sy ny eto Antananarivo izay manara-tsendrika ny tanàna. Lahaten'ny filoham-pirenena tamin'ny lanonana fifampiarabanana tratra ny taona nefa fa taona ny fanadiovana ity taona 2020 sy 2020 ity. Tsy mbola hita soritra izany hatreto. Lafim-baovava kosa indray feno heritaona katrika amin'ity volana aprily ity ny fandarana tafatafa izay rahinao amin'ny onjam-peon'ny Cool FM isan'andro isaky ny amin'ny 7:05 ny fandarana izay nitondrana fa makafakana teo amin'ny lafiny politika ny ara-toe-karena sosialy kolotsaina ary ny trangam-piarahamonina ny ompana indrindra tamin'ny raharaham-pirenena nasana vahiny maro samihafa tokony ndraiky mpanjakana ambony fiarahamonim-pirenena ary olon-tsotra sy mpanakanto fanampanazavana. Tao anatin'izay heritaona izay maro ireo vahiny na teo amin'ny tontolon'ny fandrarana, ny toe-karena, ny fanabeazana sy ny fampianarana, io ihany koa ny lafiny politika sy ireo misahana ny sosialim-bahoaka sy ny trangam-piarahamonina nentina teo amin'izany fandarana izany ary ny sokatra sy ny velatra ho an'ny rehetra ny fandarana. Anisan'ny foto-kevin-dehibe ijoroany ny fandarana tafatafa mandritra n'izay taona iray izay
ny fifanabeazana eo ihany koa ny fifampitana vaovao ary ny tondrana ihany koa ny famakafakana samy hafa mahakasika ny fiainan'ny mponina amin'ny akapobeany. Iverinay fa azo lazaina hoe nahafapo ihany angamba nahafapo ny mpiaino satria raha ny fandrenesana ny akony dia nahaliana anareo mpiaino le fandarana dia hiezaka ny anao ny tsaratsara koa hatrany izahay mikarakara nyity fandarana tafatafa eto amin'ny Kolo TV FM eto. Ny efa hiezaka natao aloha zany zao dia ny fampidirana anatin'ny teknôlôjia avolenta ny fandarana tafatafa efa tafiditra anatin'ny Facebook moa zany zao ny fandarana tafatafa eo ihany koa ilay fampidirana ahafahany rehetra azy koa mahazo azy any anatin'ny finday akoatran'ny mbola hoezaka atao ihany koa zany ao anatin'ny hoe izay hoe fanatsarana bebe koa ny fandarana tafatafa izay efa eo piketrehana ny anatsarana bebe koa etrena no avy ihany koa moa zany ny fandarana tafatafa. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa ny farana androany ny slalom Saky Miako dingana faharoa iadina ny tompon-daka ny Madagasikara ho an'ity taona 2024 ity. Nahazo ny lara voalohany tamin'izany ny Fred teo amin'ny larana faharoa kosa i Gérald Louvel arao ny fanadihadiana. Ny farana io arivo io ny slalom Saky Miako dingana faharoa iadina izay ho tompon-daka ny Madagasikara taona 2024 sokady slalom. Fandraisana voalohany ho an'ny Fred avy eo amin'ny club Saky manitondra Peugeot 306 Immense tamin'ity taona ity raha Hugo Louvel no nibata izany tamin'ny dingana voalohany. 2 minitra sy 5 sekondra sy 7 no fotoana tsara napetraka ity mpanamory zandriny ity sady nibatany ihany koa ny amboaran'ny sokajy Immense sy ny scratch. I Gérard Louvel avy eo amin'ny club FMMSA manitondra Peugeot 206 Immense no teo amin'ny larana faharoa ary tara 2 sekondra nihoatra tamin'ilay mpanamory Peugeot 306. Itedy avy eo amin'ny club FMMSA manitondra Peugeot 205 M10 kosa no nanakatony ny podium teo amin'ny fiara sady nibata ny amboaran'ny sokajy M10 raha idany avy eo amin'ny club Azatana nitondra Citroën Saxo Kolo TV FM kosa no faharoa teo amin'ity sokajy M10 ity larana faefatra izy tamin'ny vokatra ofisialy. Teo amin'ny sokajy M9 dia Petit Chinois nitondra Peugeot 205 no nibata ny amboara ary larana faharoa 12 vokatra farany. Teo amin'ny crosscar dia Irado avy eo amin'ny club MSA no voalohany. Teo amin'ny SSV dia toja avy eo amin'ny club FMMSA manitondra Canam Maverick Miller no voalohany na raha iniendry mbola FMMSA matrany nitondra Polaris 900 EFI. Raha inao rampitso ny fampitinana fohifohy mahakasika iny fifananana faharoa ny slalom iny ary ny fampitinana feno dia ao anatin'ny Mekamagy amin'ny alakamisy izao amin'ny fitora latsaka fifany. Fanambaran'ny Pape François kosa tamin'ity anio ity fa famonoana fahobe no nitranga tany Armenia zato andro lasa izy nandritry ny fotoana natsiarovana ny trangana izany toetra raha izany tany an-toerana no nanaovana fanompoam-pivavahana manokana ka nanambaran'ny Papa izany. Fa ny onkevitra izay niteraka resapesady ankehitriny isana no hevitra voalohany tamin'izany i Turquie izay nampiantso tompona andraikitry ny Vatican ny Ankara. Tsy tokony ilaza izany ho famonoana fahobe ny Papa hoy ny minisitry ny raharaham-bahiny Turk. Tao anatin'ny zato taona farany trangam-piarahamonina nanamarika ny tantaran'ny tany. Voalohany ny famonoana ny tranga tamin'ny taonjato faharoapolo tany Armenia, faharoa ny ady tamin'ny nazisma sy ny stalinisma izay namonoana olona tapitrisany tany Cambodge, Rwanda, Burundi ary Bosnie. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny fampahalamba-baovao tamin'ny tian'io ity. Saorina ianao niaraka taminay hatramin'ny farany fotoanao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Hello! Hey!
tsara midasy kely dia mandrotra be mora sady mandaitra ny fahampalalamba avao dia niarahanao tamin'ny soka vitre baolay vaolina